Ry malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina ao amintsika manakirivany ny fiadanana. Amen. Vavakisika. Dia raha sy misaotranao zay raha eo amin'ity andro sabotsy 13 aprily 2024 ity, zay ankalazana anao sy tirananao ny amin'ity andro amin'ity. Dia miteneny ianao tompo fa vonikeny zay mpanomponao meny zavatra eo amin'ny lanitra ao zay dia ianao Jesosy Kristy ilay tonga nofa ka nidina tetỳ aminay ka niara-monina taminay na Emmanuel. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro asabotsy 13 aprily 2024 ity dia ny salamo fa 900 amby zato. Salamo fa 900 amby zato nandiny sivy voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy izao ty an Jehova satria efa nandeha ny fifonaka izy, satria efa nanongilana ny sofiny tampoka izy dia antso mbola velona koa. Nididina tampoka ny famatorana amin'ny fahafatesana ary nahazo any fahorian'ny fiainatsika, nahita fahoriana sy alahelo aho. Dia miantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova mifona aminao aho, vonjeny fanahy mandrafo amida fo sy marina Jehova. Eny miantra Andriamantsika miaro-kely sainy Jehova, reraka aho tena monjy ahy izy. Miverena ao amin'ny fitsaranao fanahika fa Jehova nanisy soanao dia namonjy ny fanahy tamin'ny fahafatesana ianao sy ny masoko tamin'ny ranomaso ary ny tombotro tamin'ny fahatafitonana. Andeha ao anatrehany Jehova eo amin'ny tany velona. Ny masonao mana masinana amin'ny famarinana, ny teninao famarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity havana dia zava-dehibe nataon'i Jehova amin'ny mpanokany. Zava-dehibe no nataon'i Jehova amin'ny mpanokany. Zao mantsy ny trangan-javatra misetra rehefa miverina ao amin'i Jehova dia zaso ianao sy mampiverina ny fanahinao amin'i Jehova ianao, ny tenanao manontolo ny tena ambaran'izany dia Jehova manisy soanao. Jehova mamonjy ny fanahinao amin'ny fahafatesana, ka mamonjy ny fanahinao amin'ny fahafatesana ihany fa ny ranomasonao ataony tsy mivonoka intsony fa feno fifaliananao ary ny tongotrao sy tafitonaka lavo dia avelona. Ampianarina ianao andeha eo anatrehany Jehova eo amin'ny tany velona. Izany mitety andeha eo anatrehany Jehova eo amin'ny tany velona. Koa zava-dehibe ny miverina amin'Andriamanitra. Miverena amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao manontolo. Jesosy raha teo efa niteny hoe izay manantona azy tsy mba ho lavo mihitsy. Izy raha teo efa tonga mitady anao izay mpanota firy. Akana amin'izy amintsika Jesosy lay nalokatra ny lanitra idirako sy idiranao satria rehefa afaka ny an'i Kristy dia mikitra ny hevitra mampisahatra ny hevitra masina indrindra sy ny hevitra masina tao amin'ny tempoly. Tonga tafaray amin'ilay masina zaso ianao. Vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao satria raha an'i Kristy izay latsaka dia famelan-keloka ho azy ianao. Kristy raha teo koa efa nambarany apôstôly ao amin'ny Efesianina, misy zao teny zao no ny amin'ny an'i Kristy iry amin'ny 9:17 Efesianina 2 amin'ny Kristy izay latsaka. Ankekiny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny efa nampakekeny raha an'i Kristy. Lavitra isika, lavitra an'Andriamanitra nefa naverina amin'Andriamanitra indray sy nampanan-kekezana amin'Andriamanitra ny Jesosy Kristy. Isika rehetra na dia mara dia taina aina amin'ny Kristy. Ary Kristy raha teo koa tefa maty-penatra amintsika satria mofo izay nomeny antsika dia manambara ny tenany. Raha izay ny divay izay nomena antsika dia manambara ny hany izay matonona ny famelan-keloka sy fanekena voalohany antsika.
tonga amin'ny famatotra amin'ny Kristy tsika, tonga amin'ny rahaina amin'ny Kristy tsika. Izay iray vatsy iray ihany. Tsy avelan'ny Kristy tafatsaraka amin'ny tonontsika satria azonony amin'ny herin'ny fitiavana dia tsika koa hiezaka hiazona amin'ny Kristy tahaka ny azonany antsika. Dia ho tsaroantsika indray fa isika izao dia efa nataon'Andriamanitra velona trapamonjena ao aminy, efa nasandrany miala tao amin'ny fahafatesana fa mino ny atao hoe fiainana marak'izay ao amin'i Jesosy Kristy izany. Amen. Misaotra sy mideranao izay tompo fa tsy nahavelanao angay ahy izay. Tsy nahavelanao nidina tany amin'ny fahafatesana ny fiainanay, fa vitanao ny nanangana anay sy namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty, tonga izy mba havananana ny fiainana, tonga izy fahazavana ho azy tontolo zao, ka zay mitoetra amin'ny maizina dia hita mazava lehibe dia Jesosy Kristy fahazavana amin'izao tontolo zao. Sitraka dia hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra, masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao ho dia tany tahaka ny an-danitra. Minaina an'io ny amina saso anay na mamelany elokay tahaka namelanay izy moka taminay aza mitondra anay fakabana fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy lery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao totrano tononona ny anaraizana ka fanamasina izao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finonareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana ny fanamasina. Matoky izay niantso anareo sady izy ihany anefa izany. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.